rehefa tsy ara-dalàna matoa tsy ara-dalàna zay tsy nahazo ny alàna tsisy autorisation napetraka demande na autorisation napetraka dia tsisy koa zay autorisation zay zany dia nahazo réquisition ry zay andaminana ity tanàna ty avy amin'ny manam-pahefana maefa dia tsy maintsy nandray fepetra ka nidina an-dalambe tokoa ary zareo androany raha hita kosa nefa fa tsy mety le baiko mba fotoanany kosa zao hanaovantsika réclamation fa fahitako an'izao dia ohatsy lasa sary bakoly ny fitantsaitsika mbola tsy taratsika zany amin'ny force de l'ordre mbola tsy taratsika amin'ny folo alim-bazy fanonjazana raha manina ty fa zahay kosa aloha dia tsy hanaiky novina iozanahy ny frantsay tsy asika zao nefa ny tena mirasy misy ny endriky ny gendarmerie satria ka tsy mety le izy mba mieritsereta ihany ianareo fa tsy misy tsy mitaraina amin'ny zavatra ataon'ny mpitandro filaminana ankehitriny fa nahoana loatra to lasa mpanakorontana fa tsy mitandro zany filaminana zany tsony lasa mamono mandratra midaroka olo-tsotra zay tsy maninona ny tena loza dia lasa favalim-bahoaka izy ireo fa tsy mpiaro ny vahoaka intsony aleon'izy ireo miaro ny mpanao politika zay manome baiko azy aleon'izy ireo manaraka baiko mamono ny malagasy mitovy aminy raha manaraka tsara ny toedra ara-politika isika dia mahita fa maro olona naratra tamin'iny herinandro lasa iny tao anatin'izany ny kandida ho filoham-pirenena ao ihany koa nisy olo-tsotra nihetsika tany Toliara no nahitana olona tena naratra mafy indrindra vokatry ny daroka bomba zay nataon'ny mpitandro filaminana manoloana izany rehetra izany dia nivoaka tamin'ny fahanginany colonel Rabé Jules manameloka tanteraka ny fidaroana bomba herisetra zay atao amin'ny olona maneho hevitra an-dalambe olona tanam-polo tsy misy basy tsy misy vato tsy misy fitaovam-piadiana dia darofanareo bomba nefa gasy mpiray tanindrazana aminao ihany izy ireo ndao hainontsika ny fanehoan-kevitry colonel Rabé Jules zahay eto zany tonga eto ao amin'ny KMR 2023 aty amin'ny province Siliara zay manameloka tanteraka le herisetra natao malaza satria aminay regny dia herisetra miantony mandataka zahay fanomezana lalana mba afanay maneho hevitra dia tsy mipaisy ny aina amin'ny préfecture zay zavatra sinamaly ny tena amin'ny préfecture miroso ny lata tsy misakana arabe andeha amin'ny sisiny zany tonga tany amin'ny barazy farany dia ny force de l'ordre nanakana an'io ny tato amin'ny solitenany candidat dia voatery naneho hevitra mba hitsisoloana ny fifandonana zany dia tsy namaky an'ilay barazy fa naneho hevitra zany any amin'ny 30 mètre miala an'ilay barazy colonel Rabé Jules mahita fa mampiasa grenady ny mpitandro filaminana sasantsasany zavatra efa hita fa mandratra ary mety hamono azy no ampiasainy mpitandro filaminana sasantsasany ireo profon'izany raha matoa izay mitsilany ambony fandriana io dia maratra mafy vokatry ny fipoahany grenady mbola misy vy ao anatin'ny tolany amin'ny fotoana hitenenantsika izao nefa dia zofotra ny maneho hevitra ampilaminana zofotra ny maneho hevitra eny an-dalambe ary mahagaga reto grenady ampiasainareo reto tsara fantatsinareo mpitandro filaminana fa grenady mandatra ry zareo tira matao ty zany dia baka mitongony jusqu'à milohany ihany dia feno rata ary mahagaga amin'le rata zany ao anatiny ihany misy vy dikan'izay zany mamono ro raha ary parety izy fa tira matao ty diabétique zany io dia misy rata baka amin'ny tongony sariny zay no natao fory dia hitanareo zany olona diabétique zany malagasy mitovy aminareo maneho hevitra zo angamba zany maneho hevitra zany oa fondamentaly zany oa zo fototra zany fanehoan-hevitra zany tena mahatsiravina ary mahasorena ny zavatra ataon'ny reto mpitandro filamenana reto ny tantarany zavanisy tao Toliara colonel Rabé Jules rehefa avy nanao fidinana an-dalambe fanehoan-kevitra fanajana ny demokrasia izy ireo tao Toliara dia rehefa tapitra zany dia iny andeha andalana mody iny no ny darofan'ny mpitandro filaminana bomba mandatsa-dranomaso nefa araky ny fantatra dia ohatran'ny grenady no nampiasain'izy ireo vokatr' izay dia naratra mafy ity renim-pianakaviana ity ny zavatra nahagaga dia izao fa vita le fanehoan-kevitra rehetrarehetra efa handeha hody efa ny fampiresaka amin'le zanary moa hoe ndao fa hijanona zay fa handeha hody amin'izay
gaga fa izay efa mitomboka hody iny no nalefa ny lacrymogène maro aminay zany dia karazana acte de terrorisme reny zany hoe asa fampiorona zany no nataon'ireo force de l'ordre zao satria raha ny tokony ho izy tsisy antony tsony no mbola nahatonga an'zareo nanitany iny grenady de zao ny vokany zany. Eto dia manao antsoavy ho an'ny mpitandro filaminana rehetra i colonel Rabé Jules ao anatin'izany filohalinday force de l'ordre fotoanany zao fotoanany tokony hatongavana saina hifoazana aza manaiky ho saribakolo ny frantsay aza manaiky ho ataon'ny frantsay fitaovana amon'ny malagasy praitandrasana amintsika. Eto dia manamafy colonel Jules Rabé tena rariny ary fijorona amin'ny fahamarinana ny fidinana an-dalambe izay tarian'ny candidat 1 tena rariny tokoa ny fijoron'ny malagasy rehetra izay maneho hevitra am-pilaminana aza vonoana reny malagasy mitovy aminao aza ratraina aza anaovana herisitra aza vela olona efa nisafidy ho frantsay no hibaiko anareo hoy ity colonel Rabé Jules ity. Raha hita kosa nefa fa tsy mety le baiko mba fotoanany kosa zao hanaovantsika réclamation tsy voatery fa baiko efa hamono le praitanjazana amintsika de ho tanterahana zay baiko zay manaraka an'izay tsika io ngamba vina vao tonga saina asa tsika ngamba isaky ny manao rassemblement isaky ny amin'ny latsinainy hampananganon'olo saim-pirenena frantsay dia ampihirainy la marseillaise any angamba tsika vao tonga saina hoe ho ratsy izy ty fahitako an'izao de ohatrany lasa sary bakolo ny frantsaytsika fantatsika ngamba ny zava-misy fantatsika ny antony mahatonga nyreto candidat aika ambiny folo reto tsy manaiky an'izao zavatra misy zao ka mbola tsy taratsika zany amin'ny force de l'ordre mbola tsy taratsika amin'ny folo alim-bay fanonjazana raha manina ty fa zahay kosa aloha de tsy hanaiky novinovina ny ozanahy ny frantsay fa ampy angamba zany fanjanahana zany fa tany amin'ny 1961 tsika mefa nahazo ny fahaleovantegna tsy voaty amin'ny 1923 ty tsika de very no sady bakolo ny frantsay nzay mandihanzay ka atoraka mankany aminareo force de l'ordre atoraka mankany aminareo folo alina fotoanany angamba zao fa mila samy tonga saina tsika fa tsy mety raha ifamonitsika samy malagasy. Manoloana ny herisitra ataon'ny mpitandro filaminana nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa candidat Parena Auguste malahelo mafy izy amin'ny zavatra ataon'ny mpitandro filaminana ankehitriny indrindrandrindra no singaniny manokana ny gendarme nefa izy ireo taloha dia olona mpandamina olona mpitandro filaminana ankehitriny izy ireo dia izy ireo no lasa mpanimba mamotika ny fiarahamonina. Mba sy voatery ihany ny tenanay mba hiteny satria mampalelo ny zavatra misy ankehitriny ohatrana simba ny fiarahamonina ary mitombo misy ny sy fitiavan'olo ny gendarmerie amin'izao tsy ny gendarme rehetrarehetra nefa ny manao ny rafa misy gendarme sasasasany satria za de tena nahita za teo fa misy ny sasany manome baiko hoe alefaso misy nefa de mandrara oka zay nefa de mbola lasa ihany le zavatra mampalahelo za ianareo gendarme nefa ny tena zavatra olo tamin'ny taloha raha vao misy zavatra tsy mety de nareo no mandamina zany natonga narisy mandrava regny atao nomena an'le fahefagna meno général Manasson fahefagna rehefa nikorotana ny tany. Ankoatr'izay candidat Parena Auguste dia mahita fa miaratsy trano ny endriky gendarmerie tsy misy afa-tsy ny mamotika mandratra mamono ny malagasy ny ataon'izy ireo notsindriny manokana fa tsy ny gendarme rehetra ny manao an'izany fa vitsivitsy ihany no mandray baiko ka masay mandatsadra malagasy praitanindrazana aminy mampalahelo zany noho izany dia manao antsoavy ho an'ny gendarme rehetra mpitandro filaminana rehetra aza manaiky atao fitaovana amono malagasy mitovy aminao aza manaiky atao fitaovana andatsadra eto amin'ny tany sy ny firenena
tia sika zao nefa ny tena mirasy misy ny endriky ny gendarmerie satria lasa le anina sika reto le ataosika hoe corps d'élite sika tokony anao zavatra hafa de lasa mpanaovinareo lehibe ao asa mandeha mandratra olona mitoraka grenady lacrymogène mitoraka zavatra hafa koa ngamba sy haiko satria misy voaratra nge le olo to misy anjana ngamba mety misy zavatra hafa ngany tsy de fantatry tegna eo koa nefa le anambanivohitra efa eo koa ka zaho de mananamana gendarme marobe ary maro mianatra tany école des officiers de la gendarmerie tany Ouakam Dakar fa agnosy tany Nantes fanerasera tamin'ny Nantes eo tsy anareo rehetrarehetra ny rasy fa misy olo visivisy ao bekoin'olo avambadiky tena manimba ny ataosika hoe image nareo izy io zany ka tsy mety le izy mba mieritsereta ihany anareo fa de sika ve de olo ohatra nyregny aby maro anyregny voaratra regny zao maro le voaratra ka izay zany mba tiako zavatra tiako atao aminareo hoe mba manaova bayonote intelligente ihany ary efa nolazainy itony mpitandro filaminana to lasa fitaovana amotika ny malagasy andratra amono any malagasy tezitra mafy ity raim-pianakaviana anankiray ity izay nijoro teo anolohan'ny tobily miandry fotoana izay ny fanarahany tamin'ny client ny korotan'ny mpitandro filaminana izy fa tsy mahazo mijorojoro io nefa izy dia olon-tsotra tsy mpitarotolona ary tsy mitolona fa olona avy any ambanivohitra tonga andrenivohitra mifanao fotoana amin'ny olona dia izao nanaovan'ny mpitandro filaminana azy tezitra mafy ity raim-pianakaviana anankiray ity ary nolazainy mahitsy tamin'ny mpitandro filaminana hoe izahay vahoaka no mandoa ny Karamanareo ary ianareo miasa hiaro anay dia nihitatra ny resaka vokatry ny atezerana be loatra andrajo ilay fa frantsay io no mibaiko anareo manome volanareo dia izao nanaovanareo ny vahoaka nilaza izy fa efa leo fanandevozana ny malagasy tsy mila frantsay efa ampy izay famonona sy asanterivozana izay nataony ray aman-drenitsika tany aloha tany allora anche poi fangasa si che fa so fa no sai che timbrà se politica andare avanti fa sai ma tu Karamanareo fa dangale fa warinare sente una subnet ne fa se una mia tutto filane sente ma tu Karamanareo ora che se ma tu la fat ma tu Karamanareo fa manaja voka malakas na mam tu mi timba tunga sai na zona tia so sabat so olona anankiray vaza veranga dia andeha Madagasikara ray mantovy any valom-polo tapitisy tokony tisy famiretana zany raharany tena marina raha zay andro raha velona rangaky vahoaka zany a aman-drenonay ve le tafanantevozona natrikiny firy-taona tany an-tafo miady zao koa la mbola agnatevona indray anay andeha Madagasikara rangaty fa tiany vaza tetony ray aman-drenonay tetony nalasany tavoninay tezitra mafy ihany koa ity renim-pianakaviana anankiray ity rehefa nikorontan'ny mpitandro filaminana nilaza ity renim-pianakaviana ity ay anareo marobe ohatr' izao rehefa amin'ny fotoana ilan'ny mpanao-politika anareo nefa ny vahoaka mijaly miaina ny herisetra sy vony izay atao an-dahalo tsy fandriam-pahalemana etseroa nefa tsy hita hoe lasaiza ny mpitandro filaminana eto amin'ny firenena avelao ny vahoaka ny hevitra ankalalana ary am-pilaminana ary teo anolohan'ny mpitandro filaminana mihitsy no nampiseho ny atezerany ity renim-pianakaviana ity fananay zany amreto tafika reto tafika tampokarozona tompo fa tsy atao manao hery mpamiretana vahoaka nay ny tompo fahefana todika aminareo tafika zay any izy ty Madagasikara ty any malagasy ty Madagasikara ty ka hoanany tsy afaka manao hery ahoanany tsy afaka miteny fa asina hery mpamiretana eto amty Madagasikara ty isa zany ny tena mpibaiko anareo tompoka ao matonga ny vahoaka malagasy tsy afaka manao hery ay nareo be dia be ohatry zao malahelo fonay malagasy satria zao ray raha aminay reny matimaty ny daly voakakakava dorana reny tsy misy mpitandro ny filamina miana izy reny nefa nareo be dia be todika nareo tafika izahay vahoaka malagasy izahay ny mandoa Karamanareo faza dia manao hery mpamiretana mamidona
mitodika amin'naretatika nizaniza filohanida ny vahoaka re tompoko ny tokony fahefany tsy afaka ny angina ity olo-pirenena anankiray ity manoloana fandatsandra zay ataon'ny mpitandro filaminana raha ranan-kaiky angeny toe zava-misy to miandry olona miangona tsara mihitsy ny mpitandro filaminana vao midaroka bomba zany zavatra zany dia tsy ara-dalàna ary tsy azo ekina ity olom-pirenena anankiray ity dia mampatsiahy ny mpitandro filaminana mampatsiahy ny zandary ny miaramila ary ny pôlisy manana lalàna mifehy ianareo tsy azo atao ny fihetsika zay ataonareo manao herisetra amin'ny olon-tsotra zay midina an-dalambe tsy manan-korontana tsy mandroba fananan'olona nefa fandatsahana no ataonareo mampatsiahy ny lalàna mifehin'ny fitandrona filaminana ity olom-pirenena anankiray ity fa tsy mahazo manao fampiasan-kery ny mpitandro filaminana raha tsy amin'ny fotoana ilana azy ny vahoaka tsy manan-korontana tsy mandroba fananan'olona tsy manana fitaovam-piadiana eny an-tanana iny tsy azo atao ny fampiasan-kery amin'ny vahoaka ohatr' izany tadidia fa mpitandro filaminana ianareo fa ny vady aman-janakareo dia olo-tsotra ny havanareo dia olo-tsotra ka ny vahoaka malagasy olo-tsotra azanaovanareo herisetra tsy azo atao ny mandatsadra ny olona mpiray tanindrazana aminao manoloana ny fandatsahan-dra sy ny famonoana ataon'ny zandary sy ny miaramila malagasy any malagasy izay mitovy amin'ny tena dia tsy afaka ny angina ntsony ny tenanay ka dia manao antsoavo ho an'ny zandaramily malagasy sy ho an'ny tafika malagasy voalohany aloha dia ianareo mahafantatra tsara fa tsy azo atao foana zany resaka fampiasan-kery zany ary misy doctrine mifehy ny resaka maintien de l'ordre ny fampiasan-kery raha ny tokony ho izy dia tsy azo atao raha tsy efa tena ilaina tsy anareo zandary ndray kory no andeha ampianarina hoe l'usage des forces n'est possible qu'en cas d'absolue nécessité et doit être gradué et réversible fantatsareo tsara zany doctrine zany faharoa manarakaraka an'izay raha sa manokana dia misy hevitra tsy tovizako amin'ireo mpitarika politika ireo kanefa kosa tsy ekeko ny andraisan'ny zandary sy miaramila baiko avy any mpanao politika hoe manomboka be olona le epgré fa tonga dia dobofa amin'ny lacrymogène amin'izay eto ampamaranana malasa saina ihany ny fihetsiky ny mpitandro filaminana ankehitriny to lasa fitaovana numéro 1 hamodika sy hanimba ny fiarahamonina malagasy to lasa fitaovana politika amin'ny herim-pamoretana manitsakitsaka ny zony malagasy miteny ara-demokrasia efa maromaro ihany ny afatra zay nandeha tamin'ny mpitandro filaminana zay na dia mamy aza ny vola na dia mamy aza ny toerana aza manaiky ataony olona efa ny safidy ho frantsay ho fitaovana hamotehana hamonoana andatsahana rany malagasy mpiray-tanindrazana aminao ianareo mpitandro filaminana arovy ny malagasy izay ny safidy ho malagasy mandrakizay arovy ny tandrazantsika tsarovy fa nihetsika izay ataon'ny collectif des candidats dia ho any taranaka faramandimby ao anatin'izany vady aman-janakareo mpitandro filaminana raha hita kosa nefa fa tsy mety le baiko mba fotoanany kosa zao hanaovantsika réclamation tsy voatery fa haiko efa hamono le mpiray-tanindrazana amitsika dia ho tanterahana zay baiko zay manaraka an'izay tsika io ngamba vina vao tonga saina asa tsika ngamba isaky ny manao rassemblement isaky ny amin'ny lasinainy hampananganon'olo say pirenena frantsay dia ampirainy la marseillaise any angamba tsika vao tonga saina hoe ho ratsy izy ty fahitako an'izao dia ohatrany ngasa sary bakolo ny frantsaytsika fantatsika ngamba ny zava-misy fantatsika ny antony mahatonga nyreto candidat aika ambiny folo reto tsy manaiky an'izao zavatra misy zao ka mbola tsy taratsika zany amin'ny force de l'ordre tsy taratsika amin'ny folo alim-bazy fanonjazana raha manina ty fa zahay kosa aloha dia tsy hanaiky novina niozanahy ny frantsay fa ampy angamba zany fandanana zany fa tany amin'ny 1960 any tsika mefa nahazo ny fahaleovantegna tsy voaty amin'ny 1923 ty tsika dia velo sady bakolo ny frantsay inzay mandeha ka atoraka mankany aminareo force de l'ordre atoraka mankany aminareo folo alina fotoanany angamba zao fa mila samy tonga saina atsika fa tsy mety raha ifamonontsika samy malagasy zay sy zay ny vidéo tsika androany aza dino misabone sy manisy zay man'ny vidéo tsika
amin'ny manaraka indray